Ny amin'ny resaka fahasalamana moa dia ho tonga ny vaksiny mpox. Andrasana ho tonga eto Madagasikara alohan'ny faran'ny volana febroary ny vaksiny miady amin'ny aretina mpox araka ny fanambarany direction du programme élargi de vaccination. Hifantoka amin'ny ireo olona sokajiana hatahorana hahazo ny aretina ny fanentanana fanaovana vaksiny mba hisorohana ny fiparitahany raha ny fanazavana. Voalaza ihany koa fa laharam-pahamehana amin'ny fanaovana vaksiny ny mpiasan'ny fahasalamana izay mifandray mivantana amin'ny marary ary ireo olona nifandray tamin'ny tranga voamarina tao anatin'ny efatrandro, ny olona mitondra ny tsimokaritina VIH ihany koa ary ireo mpiasa mifandray ankaiky amin'ny olona maro toy ny mpivarotena sy ny mpamily sy ny sisa izay tsara ho voatanisa. Soalimosa ilay mpanolotsaina teknika ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Andry Rajoelina afaka noho ny fisalasalana moa ny tenany afaka noho ny fisalasalana tamin'ny fitsarana i Soalimosa. Izy moa izay niakatra fitsarana teny amin'ny tribunal de première instance Anosy voalaza fa fanakorontanana sy fandrisihana fankahalana no antony nanenjehana azy. Izao moa izy dia afaka noho ny fisalasalana. Ny zavatra nalaza sy nisongadina tany Toamasina araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Kamindia Mahazo moa dia mpitondra fiangonana tezitra tamin'ny Europiny tao Toamasina. Novazavazainy ilay mpitondra fiangonana amin'ny fiangonana iray lehibe tao Toamasina ireo mpintonga ny vavoka tamin'ny Alahady lasa teo noho ny faharavan'ny fiangonana vokatry ny Rivodoza. Tao anatin'ny fotoam-pivavahana ilay mpitondra fivavahana nilaza fa tsy miasa saina amin'ny trano fiangonana ireo mpino. Nisy mpino iray nanontany ilay mpitondra fiangonana ka nilaza hoe izahay koa ny traboina karavatrano ka teny fankahirezana ny tokony omenanay ho ilay mpino anankiray. Raha vantany voanaheno ny teny izay nataon'ny mpino anankiray moa ilay mpitondra fiangonana dia voamaika nisafoka ity mpitondra fivavahana tao Toamasina ity ka niteraka fanafintohinana ho an'ireo mpino izany. Andriamatoa filohan'ny anterimery am-pirenena sy teny Randrianasolo Niaiko moa dia nilazany hoe lasa feno miaramila frantsay tsy ara-dalàna eto Madagasikara. Betsaka noho ny miaramila rosianina ny miaramila frantsay tonga eto Madagasikara amin'izao, hoy ny filohan'ny anterimery am-pirenena sy teny Randrianasolo Niaiko ny androandroany. Nambarany koa fa tsy nahazo alalana ireo miaramila frantsay maro miparitaka maneran'ny nosy ireo. Nilaza mazava ihany koa ity filohan'ny anterimery am-pirenena ity ny hoe manana fiandrianam-pirenena isika malagasy hoy sy teny Randrianasolo Niaiko ka raha misy miaramila vahiny miditra dia tokony manao taratasy mazava tsara izy ireo. No tsy ahiviny moa fa miaramila frantsay no namoaka any Andry Rajoelina izay nivoaka any Madagasikara tamin'ny fotoana nialany ity filoha teo aloha ity teto an-toerana nandritra ny hetsy-bahoaka farany teo. Andriamatoa solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro kosa dia nesorina ny immunité parlementaire ny no isoriny bureau mahagitra ny anterimery am-pirenena ny maraina teo ny immunité parlementaire na nizo tsy azo hanenjehana any solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro. Nanara-dalàna ny dingana nanesorana izany ary natrehiny filoha lefitra fafito eo anivon'ny anterimery am-pirenena mila vonjy Flobert raha ny nambarany filohany ity andrim-panjakana ity. Anisan'ny niteraka ady hevitra be dia be moa ny teny izay nambarany ilay mpanan-karena indrindra maneran-tany tsy iza moa izany fa Elon Musk. Nilaza moa ity andriamatoa ity ny hoe tsy mitovy ny faharanitantsaina sy ny fananana diplôma hoe Elon Musk. Nilaza imbetsaka ilay mpandraraha Amerikanina mpanan-karena indrindra Elon Musk fa tsy voatery hanana diplôma ambony ny olona iray vo afaka mahomby eo amin'ny fiainana. Araka ny fanazavany dia ny fahalalana sy ny fahaiza-manao azo avy amin'ny trakefa sy ny fianarana samirery no tena zava-dehibe eto amin'ny fiainana. Na izany aza dia tsy nandatanteraka ny lanjan'ny fianarana eny amin'ny université izy fa nilaza kosa fa indraindray be loatra ny lanja omenany diplôma raha hoarina amin'ny fahaiza-manao tena ampiharina amin'ny asa. Ho azy ny olona mahay sy mahavita asa ny tokony hojerena voalohany fa tsy ny taratasy fanamarinana fotsiny. Ho faramparanansika tanteraka moa ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny hamaramparanansika azy moa dia hizara kely ity sarina finaritra fa iny ity izay hitantsika amin'ny ireto sary ireto. Ato moa ahitantsika General Lelson René de Roland ilay ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ankehitriny. Etsy ankilany ihany koa Mahery Lantomanandafy izay manaraka fitsaboana any ivelany ankehitriny. Tazana ihany koa ny mpanakanto sariraka izay anisany tena nanana ny lazany fahiny ary mbola manana ny lazany mandrika ankehitriny. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany ianao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka ihato misesisesy. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izahay. Veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.